Zava-misy izay efa ratsika mahita amin'izao fotoana zao momba ny disadisa tany amin'ny karena Zozorobe izay ratsika mahalala ny vaovao amin'izao fotoana zao ny aropan'ny gazety angamba efa tsy vahiny zany rehefa nivory moa zany zahay teo tokony hanao fanambarana miaraka fa noho ny fifandaminana sy ny resaka amin'ny ara-drazana izay tsy maintsy fanapahana dia mbola misy fanambarana lehibe izay ataonay mety ho rapitso fa ny zavatra azo ambara aloha ary tsapany rehetrarehetra dia tsy tokony misy olona afaka manambara fa hoe feo ny androy na ny zanaky tandroya ny feo rehetra izay avoaka amin'ny hainao manjery. Faharoa manaraka dia manamarina ihany koa izahay fa ary manentana ny vahoaka rehetrarehetra indrindra ny zanaky ny tandroy rehetrarehetra mba hotony fa tsy isy fandrangitana atokoko na disadisa hoentina hitondrana fanakorontanana efa mipetraka zany lamina rehetrarehetra zany fa kosa amin'ny fombandrazana izay avy any atsimo dia tsy maintsy misy fanambarana lehibe izay hitambaranay mety atao rapitso fa efa eo am-pandaminana an'izany ny tompona andraikitra izay tarianay eo ihany koa ny ray aman-dreny avy any atsimo fa ny resaka izay navoaka ny namana tanatin'ny hainao manjery moa zany dia tsy mifampiarahana ary milaza fa amin'ny anarana ka izay no mahatonga anay mametraka an'izay zavatra zay fa ny ady izay atrehin'ny faritra androndro amin'izao fotoana zao dia ny fanampiana tsy fampiana sakafo sy ny rano ary antsonay ny rehetrarehetra fa tsy kosa hitaritina any amin'ny adi-poko dia hanao fanambarana lehibe miaraka ihany zay amin'ny fotoana izay mamety azy.